Panao gazety dimy sy firaisamon'ny pirenena dimy no hiara-hidina ifotony anivon'ny fiarahamonina. Iara-iasa anady ady sy hijery ny olana fototra anjadin'ny mponina misy anivon'ny fokontany. Ny tanjona amin'izany dia mba ahafana mandrafitra azy io amin'ny alalan'ny fandarana amin'ny aina aman-jery. Ahafan'ireo tompon'andraikitra mahafantatra ny olana anjadin'ny mponina. Taorian'ny fihaonana tamin'ireo namana ao anatin'ny société civile izay mikambana ao anatin'ny hetsika rohy teto Mahajanga dia tapaka fa hisy ny fiaraha-miasa matotra ho an'ny mpanao gazety ao anatin'ny fikambanana AGM eto Mahajanga miaraka amin'ireo solon-tenam-pikambanana mivondrona ao anatin'ny rohy ity hijery ny zava-misy mahakasika ny olana eo anivon'ny fiarahamonina avoaka amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao izay mba anerina ny tompon'andraikitra mahakasika ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Mazana mantsy voalaza foana hoe mitovy ny andraikitra ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpanao gazety nefa misy ihany mifanipaka amin'ny fanatanterahana ny asa mba hialana amin'izay zany no nahafahan'ny rehetra mivondrona ao anatin'ny hetsika roa zao mba ho tombotsony be sy ny maro ampafantarana ihany koa ny zava-misy amin'ny teboka hitoviany société civile sy ny mpanao gazety dia ny fanelanelanana eo amin'ny mpitondra sy ny hoentina. Ny aloha hevitra mikasika ny fananantany sy ny fanajariana azy ary ny mikasika ny fanabeazana ny tanora sy ny ady amin'ny herisetra izay miompana tanteraka amin'ny fanoloanana sy ny ady amin'ny zava-mahadomelina no loha hevitra mandritry ny fidinana fotony sahan'ny mpanao gazety sy ny firaisamon'ny pirenena izay araina amin'ny volana Jona izao.